olontra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ity rinirao an'ity atatsinana Madagasikara izay vinavinaina ikisaka analavitra ny amorontsiraka fa ny varatra aza no tombanana maritra ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Vokatra izay indrindra dia hitoetrany ny orana malefaka amin'ny amorontsiraka atsinanan'ny nosy, andrahoana na anjombona ho an'ny ilana atsinanan'ny afovoantany, mety arahana erikerika manify moa eny antsefatsefany eny. Neny amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefana dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fidina ny maripana ho an'ny ilany atsinanan'ny nosy sy ny ilany atsinanan'ny afovoantany, izany hoe somary angatsika zany isika amin'izao farany herinandro izao. Amin'vinany toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana malefaka ny amin'ny manodidina ny Sambava, Antalaha, Ambatsoa, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana erikerika manify indraindray ho an'ny tapany atsimo ny faritra Alaotra Mangoro. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko neny amin'ny ilany atsinanana ny faritra Sofia, ny tapany avaratra ny faritra Alaotra Mangoro, ny ilany atsinanana ny afovoantany ny Hitatra hatramin'ny Vatovavy sy Fitovinany. Ny ilany andrefana sy ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan'ny toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety arahana erikerika manify indraindray ho an'ny ilany atsinanana ny afovoantany sy Sofia, atorak'izay koa ny Alaotra Mangoro, Vatovavy ary Fitovinany. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na afaka manararaotra tsara mihitsy amin'ny fitrandrahana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 8 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe somary angatsika aloha zany manomboka rampitso. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré. Atazantsika amin'izao ny ilany andrefana eo amin'ny 17 hatramin'ny 13 degré. Mananika 5 degré ny maripana ambony rindra any amin'ny faritry Betsiboka. Amin'vinany toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia tanjaka hatrany aloha ny varatra aza, izany hoe hita taratra eny foana ny orana malefaka somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo miainga avy any amin'ny morontsiraka ny faritra Sava hatrany atsimo atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana erikerika manify eny antsefatsefany eny ho an'ny ilany atsinanana ny afovoantany miazo amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanana ny faritra Sofia. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Vinan'ny maripana indray dia tsy misy fivana misongadina fa 8 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe tombanana mbola angatsika hatrany aloha ho an'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanana iny. Ny morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 17 degré ary ny ilany andrefana kosa manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 14 degré. Fanana any amin'iny faritra avaratra andrefana satria mananika 13 degré na 13 degré ny maripana ambony indrindra. Vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary namaranantsika sahady dia hita taratra eny foana ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy faritra Alaotra Mangoro moa dia andrahoana na anjombona mety arahana erikerika manify indraindray. Faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Vinan'ny maripana eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana kosa dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré ary eo amin'ny 9 hatramin'ny 12 degré ny amin'iny ilany andrefan'ny nosy iny. Eo amin'ny 13 degré maripana ambony indrindra ho an'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Izay ny vinan'ny toetry ny andro faraka ny efa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia nisy fiakarany tahan'ny falitony rivotra teto Antananarivo. Tafakatra avy 3 eny amin'ny fihatra nasionaly raha ny rehetra voaray. Kanefa raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hiatsara kokoa izay kalitaon'ny rivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.